Olona telo indray no maty vokatry ny valanaretina coronavirus araka ny tatitry ny foibe mpibaikona niady atao amin'ny coronavirus na ny CCO androany alatsinainy tafakatra 12 izany ny isan'ireo olona voamarina fa maty vokatry ity valanaretina ity. Ankoatra izay dia nanambara ihany koa ny profesora Anta-Marie Daniel Vololtina fa niampy 400 ireo olona voamarina fa mitondra ny tsimikaretin'ny COVID-19 ka ny 170 amin'izy ireo dia avy eto amin'ny faritra Analamanga avokoa. Raha tambatra zany dia eo amin'ny 750 sy 7,000 ny isan'ireo olona voamarina fa nitondra ny tsimikaretina coronavirus teto Madagasikara hatramin'ny niatombohan'ny valanaretina. Nitomby ihany koa ny isan'ny olona voamarina fa mitondra ny tsimikaretin'ny COVID-19 any amin'ny faritra Boeny tafakatra 420 mantsy ny isan'izy ireo ankehitriny raha niampy ireo tranga vaovao 730 notaterina androany alatsinainy. Notendrena ho filopitarika ny FFKM ny archevêque Antananarivo Monseigneur Audon-Marie Arsène Razanak'olona taorian'ny hafatesan'ny pastora David Rakotonirina filohan'ny FLM izay filoha am-perinasa tamin'ity taona ity. Izy avy hatrany no nandray ny fitantanana satria raha ny fandaminana eo anivon'ny FFKM dia ny Eglise Katolika Romana no tokony hitarika ny FFKM amin'ny taona 2022. Tamin'ny 12 Jolay no nodimandry ny pastora David Rakotonirina ka banga ny toeran'ny filohan'ny FFKM na tonga izao fanapahan-kevitra izao. Nisaviritaka ny mponina tany Ilaka ka androany alatsinainy maraina no niratra nahazo lehilahy anankiray taorian'ny fifandonana tamin'ny miaramila. Raha ny vaovao avy any an-toerana dia voatifitra tsinay ity lehilahy eo amin'ny 30 taona eo ity raha nisy ny fifamaliana teo aminy sy teo amina miaramila anankiray nanentana ny amin'ny fihetsika tokony atao manoloana amin'ny valanaretina COVID-19. Nentina haingana atao amin'ny hôpitaly Nandoany Ilaka ity pirenena ity ary nalefa tany amin'ny hôpitaly Nios rehefa nahazo ny fitsaboana maika voalohany. Nanaiky ny fisiany fioara-pefiny teo anivon'ny ministera ny fiarovam-pirenena ka naneho ny fialan-tsininy tamin'ny olona naratra. Nilaza ihany koa ny ministera fa nisy ny fepetra henjana no raisina manoloana io fioaram-pefy io.